manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny raina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoka. Pare manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika, efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-pana araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana le niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany, ary izany no nahatanterahany amintsika reo teny fikasana sady soa no lehibe indrindra. Aoko tanteraka amintsika izany tenin'Andriamanitra izany a. Samuel voalohany toko 7:20 sika amin'izao fotoana izao, ary mino zay fa ao anatin'ity fandarana ity dia hitombondray a ny herin'Andriamanitra ao tanao, hitombondray ny fahasoavan'Andriamanitra ao anatsika tsirairay. Miarabanao pasteur Tofo. Ya, manona ny fiadanan'ny tompotompo koa ho antsika rehetra izay mpanaraka an'ity fandarana ity a, indrindrandrindra moa zany a ho antsika eto Madagasikara na ty ampitan-dranomasina maro samihafa ty a. Pasteur Alvarez arabaina ihany koa anao. Misy moa pasteur olona zany efa mpanaraka an'ity fandarana ity fa mijoro vavim-bela zareo hoe tsy mahazo aina mihitsy be dia be. Misy moa hoe manakina mihitsy te heno, fa misy koa ireo karazan'olona zay tena mijoro vavim-bela hoe tsy mahazo aina mihitsy ny ara-panahiny a, raha tsy meno an'le fandarana tahaka ny tony dia itombo izay aim-panahazonao zay araka ny ten'Andriamanitra manao hoe zay marina dia aoka iamarina trany a, zay masina aoka iamasina trany. Ilain'ny sakafo ny fanahinao, ilain'ny fanahinao ny ten'Andriamanitra tahaka izao. Ny lohateny vaky teny dia hoe ny tsy netezan'i Davida ahafaty an'i Saoly na dia azo ny tao anjoy azy. Milohan'izay vavaka sika aloha. Raha eo dia misaotra anao izy satria dia misy karazan'olona izay nambarany soratra masina manao hoe efa manana ny anarany voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana talohany nanorenana izao tontolo izao. Misy karazan'olona tahaka an'izany tompo izay rehefa mandre tenin'Andriamanitra tahaka an'izao, mandre ny filazana an'i Jesosy, mandre fanambarana an'i Jesosy a, mandre soratra masina dia metanetana ny fony, liana, te hiaino satria efa mifamatotra amin'Andriamanitra. Araka ny teninao milaza manao hoe zay marina aoka marina trany ary zay masina aoka masina trany, fa zay manao ratsy aoka mbola hanao ratsy hatrany, ary zay maloto aoka mbola hialoto hatrany. Safidy no menao anay, ary zay dia misafidy androany a ny iaino an'Andriamanitra. Tahaka ny Maria zay niteny hoe, zay niteneninao hoe efa nisafidy ny anjara tsara zay tsy esorina aminy, ka dia aoka isy anjara tsara indray a, aoka isy fiainana be dehibe a, aoka indray a isy fahavokisana voky matavy sy ny mamy ny fanaty anatinay aty a, azo aina mahery a dia ho tahinany tsirairay avy. Ary ny teninao dia milaza manao hoe aoka ny ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka ny hanambinana ny fanahinao, hitondra fanambinana amin'ny lafiny ara-panahy, hitondra fahasalamana amin'ny lafiny ara-panahy, hitondra fitahim-panahy izao fandarana izao ho an'ny tsirairay avy a amin'ny anaran'i Jesosy a. Misaotra tompo, amen. Samuel voalohany toko 7:20 andininy voalohany. Ary Davida niakatra niala teo ka nitoetra tao anjoy tao amin'ny batery fiarovana tany En-Gedi. Ary rehefa niverina avy nanentsika amin'ny Filistina, Saoly dia nisy nanambara taminy hoe indro Davida any anefitra En-Gedi, ary Saoly naka telo arivolahy voafantana tamin'ny Israely rehetra ka lasa nitady an'i Davida sy ny olony tany amin'ny voatilampiny Osdi. Ary tonga teo mivalan'ondry tamoron-dalana izay nisoa izy ka niditra tao Saoly mba hiavela, nefa Davida sy ny olony efa mipetraka tao anatin'ny zoy. Ary hoy ny olony Davida taminy, izao no andro nolazain'i Jehovah tamina hoe indro atolotra eo an-tananao ny fahavalinao ataonao arak'izay sitrakao. Dia nitsangana Davida ka nitsatsaika nanapaka ny sisin'ny kapotany Saoly,
nefa noho ny efa vity zany dia namelany davida ny erisery noho ny nanapahany sisiny kapotiny saoly ka ho izy tamin'ny olony sanatria amiko eo anatrehany jehovah raha nao zany zavatra izany amin'ny tomboka izay voahosotry jehovah ka nintsitra ny tanako aminy fa voahosotry jehovah izy dia nampijanona ny mpanompony tamin'izany teny zany davida ka tsy namely azy hitsangana amelany saoly ka tsy namely azy hitsangana amelany saoly ary saoly nitsangana ka niala tao anjoy de nandeha tamin'izay nalehany rehefa afaka izany de mba nitsangana koa davida ka niala tao anjoy koa de niantsona ny saoly ka nanao hoe ry mpanjaka tomboko ary nitodika azy saoly dia niondrika tamin'ny tany davida ka niakohaka ary hoy davida tamin'ny saoly nahoana ianao ny makavavan'olona hoe indro davida mitady anisy ratsy anao indro tamin'ny masinao androany ny nanoloran'i jehovah anao eto tanako tao anjoy ary nisy ny laza hevitra aminonanao saingy niantranao ny maso ka hoy zao tsy hanintsitra ny tanako amin'ny tomboko ao fa voahositry jehovah izy ary koa arikaka eo jereo de jereo ange ny sisiny kapotinao ety an-tanako fa raha nanapaka sisiny kapotinao ao fa tsy nafaty anao de izaho sy fantaro fa tsy misy fahalatsiana na fahadisoana amin'ny tanako ary tsy nanota taminao aho nefa ianao kosa tsy miaza ny aiko nefa ianao kosa miaza ny aiko mba hafaty azy jehovah ny tsara asy anao ary jehovah no hamaly anao no ny amiko fa ny tanako tsy mba haninona anao araka nylazain'io abolany taolo hoe avy amin'ny ratsy fanahy nivoan'ny ratsy nefa ny tanako tsy haninona anao hitady aniza no nivoan'ny mpanjakan'israely iza no enjehanao amboy maty parasy ray aoka jehovah nompo tsara ka dia hitsara asy anao ary ijery sy andahatra ho ahy ka nafaka ahy amin'ny tananao ary no mivity zany teny nataony davida tamin'ny saoly zany dia hoy saoly feonao va zany ry davida zanako ary saoly nanandratra ny feony ka nitomany ary hoy izy tamin'ny davida marina noho zao ianao fa ianao dia nanisy soa ahy fizao kosa namaly ratsy anao ary ianao dia naneo androany ny nanaovanao soa tamiko fa na de natolotra jehovah teo an-tananao aho zaho de tsy nafaty ahy ianao fa moa raha misy olona mahazo ny fahavalony avelany le somatsara va izy koa avaliny jehovah soa ne ianao no nataonao ampoko androany ary ino ankehitriny fantatry fa ho mpanjaka tokoa ianao ary ny fanjakan'israely ho tafatoetra tsara eo an-tananao koa mianina amiko amin'ny jehovah ianao ankehitriny fa tsy handringana ny taranako mandimby ahy ianao ary tsy vononao amin'ny mpianakavony raiko ny anarako ary davida dia nianina tamin'ny saoly ary dia lasa nody saoly fa davida sy ny olony kosa niakatra nakany amin'ny batery fiarovana pasteur ya misaotra pasteur alvarez tamin'izay vakiteny mahafinaritra izay ny sabotsy fahavala am'roapolo amin'ny ty volana septambra ty o zany pasteur tsara ihany ny mitondra an'izay fanetanana kely zay fa dia hiakatra tsika etsy amin'ny kianja be ny mahamasina natanteraka lay fitorinany filazany tsara lehibe zay nampitorainany lohateny manao hoe miditra ao anatin'ny fahamatorana ara-panahy mba handraisana ny anjara lova avy amin'andriamanitra na hoe ny anjara fahasoavana avy amin'andriamanitra izany io fotoana io moa zany a dia sabotsy io andro a manomboka amin'ny sivora maraina tsy diso ary dia mifarana anoany amin'ny telora tolakandro anoany anasana mazava ho azy ny vahoaka malagasy ray manontolo a ny manam-pahefana ny kristianina avy amin'ny fiangonana zokony na ny fiangonana zandriny na ihany koa ny olona tsotra afa finoana mety tsy mino an'i kristy anao tsy mino an'andriamanitra fa afa mihitsy ny andriamanitra ibabahanao a dia manasanao ho tonga ao anatin'izay fotoana lehibe izay tsika moa pasteur raky ny fanambara teto foana hoe tsy de matetika manao an'izay fanasana zay fa matoa misy fanasana mba ataotsika dia zavatra ny overina hoe ngezabe a ampahafantarana ny olona ilay loha hevitra ngezabe io hoe matotra ara-panahy na hoe miditra ao anatin'ny famatoram-panahy ara-panahy mandray a ny anjara lova ao amin'ny kristy jesosy na ny anjara fahasoavana izany zay ngamany amin'iny fanetanana iny a fa mbola ho hitatsika eny miandalana iny ihany moa ny fanampanazavana mahakasika an'izay zavatra izay atao anatin'ny baiboly ato pasteur a
raha miresakantsika ohatra ny filazantsara dia anisan'ny toroteny voalohandohany notorian' jesosy kristy tompony hoe mivavah ho an'ny fahavalonareo na misaorana zay manentsika anareo zany hoe raha misy olona zay nyaverinao fahadiverseranao raha misy olona zay ny averinao fa fahavalonao de mivavah ho an'ireny olona ireny aza mamaly ratsy ny ratso ny apôstôly paoly na ny fanaratsiana ny fanaratsiana zany hoe ny lalàna taty amin'ny andron'ny kristy pasteur dia misy tenin'andriamanitra ao amin'ny bokin'ny timoty voalohany toko voalohany manao hoe ny antony didy de fitiavana zany hoe nyraikitra tao anatina fitiavana ny didy sy ny lalàny kristy taty amin'ny testamenta vaovao ary na de io didy folo aza de ny fehezin'andriamanitra ny fehezan' jesosy tao amin'ilay didy lehibe anakiroa manao hoe zao zo ny didy de hoe tiavany jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra zany ny didy voalohany ary ny faharoa zay taka azy ihany de zao tiavany namanao taka ny tenanao zany hoe ireo ny antonany lalàna taty amin'ny andron'ny testamenta taloha sy ny mpaminany ozy volazan'ny tenin'andriamanitra tsy nandrava akory ny tompo fa vao mainka nanamafy fa saingy zao tao amin'ny andron'ny testamenta taloha dia nataony lalàna mba hatonga ny olona tahotra an'andriamanitra fa ty amin'ny andron'ny testamenta vaovao de misy ny lalàna kristy mba hatonga ny olona ho tia an'andriamanitra ary ny mahatonga ny olona ho tia an'andriamanitra zay de ilay fitiavan'andriamanitra sy lay fahasoavan'andriamanitra na jesosy kristy mitoetra ao anatsika izany miresaka ny vaky teny teo pasteur Alvarez tsy izovina amitsika angamba kosa zany tantara zany fa teto moa zany dia fifanenjehan'ny Saoly sy Davida na ny marimarina kokoa de hoe nanomboka ny tombo ilay pouvoir divin tao anatin'ny Davida fa nanomboka niala tsikelikely tao amin'ny Saoly kosa ny tanan'andriamanitra ary vokatry zay fitombon'ny fahasoavana fitombon'ny ositra fitombon'ilay fahefana ara-panahy tao amin'ny Davida zay pasteur dia tsy zakan'ny Saoly zay tsy nazakan'izay mihitsy Saoly satria lay fitombony lay fahasoavana ao anatina mpanompon'andriamanitra anankiray na de miafina azy io mpanompon'andriamanitra io ary Davida de niaiky mihitsy hoe tahaka ny ambo maty tahaka ny parasy kely anankiray zany hoe kely izy moa no mahita parasy kely anankiray ny anaty ala kanefany de zao nanomboka ny songadina i Davida nanomboka tazany Davida no lay fahasoavan'andriamanitra tao anatiny no lay herin'andriamanitra sy tanan'andriamanitra tao anatiny zany raha lasa nabavy dia mampirisika atsika ho atsika indrindrandrindra atsika mpanompon'andriamanitra hoe amin'ny fotoana mety adin'ny olona ny fisinao amin'ny fotoana mety tsy rarahin'ny olona ny mombanao de zao ihany miafena foana ao ambadiky ny fahasoavan'andriamanitra ao ambadiky ny azo fijalian'i Jesosy Kristy aza misehoseho mba tia ho hitan'ny olona fa ndray andro any ilay fahasoavan'andriamanitra ao anatinao tsy maintsy haneo anao mpabe maso ary ho tedavin'ny olona ianao ndray andro any zany ane pasteur ny zavatra nitsanga taditsika tsara foana ny hoe tantaran'i Josefa rehefa tena dinianao zany io tantara io amina misy vanim-potoana mba mandinika baiboly amin'ny fiteny maro samihafa ny tenatsika de mahita hoe ny tranomaizina nitoeran'ity Josefy ty de tsy le tranomaizina kely ohatra nitatsika amin'ny film reny fa tena tranomaizina tena faran'zay ratsy mihitsy pasteur faran'zay ratsy ny tranomaizina nidirany Josefa tam'izany fotoananeo anatiny na neo ivelany ary i Josefa de anisan'ny azo everina hoe tsisy fanantenana ntsony tao amponja vokatry ny fahamarinana vokatry ny fitiavany an'Andriamanitra ny rahalahy nanadino azy ny Potifara nanadino azy ny olona rehetra nanadino azy fa izy tao anaty lavaka tao anatin'ny fonja tao de nanomboka ny tombo lay fahasoavan'Andriamanitra tao anatiny ary iny le fomba fitenitsika teto foana manao hoe na de anakory tanan'Andriamanitra zao tontolo zao aza mba hitain'Andriamanitra ny mpanompony de tsy maintsy nataon'Andriamanitra zany nataon'Andriamanitra ny nofy nampiororona ny Farao mba isehony Josefa tam'izany vanim-potoana zany ary tsy maintsy napetraka teo amin'ny toerana maizy azy i Josefa pasteur na de nalentika azy de zay ny teneniko anao hoe anisan'ny zavatra angezabe pasteur ny fampitombonany zay ataoko hoe fahasoavana ao anaty zay ka eto tsika de hianatra hoe inona ny secret n'ity Davida mpanjaka ty inona ny secret an Davida jereo tsara misy zavatra anakoromitranga eto i Saoly mbola nanjaka
tamin'ny fotoana io fa i davida kosa mandady moramora davida dia i saoly nanana miaramila 3 arivolahbe zao tsy hoe reo ihany akory miaramila fa ireo zany ny azo everina hoe niofana tamin'ny ady karazana commando mihitsy zany reo ary nanana fitaovam-piadina spécial raha teo amin'ny tantara moa zany ny pasteur dia nanatombo tamin'ny fahalalana sy ny fandrosoana teo amin'ny lafiny teknôlôjia hatramin'izay mihitsy a ny israely ka tamin'izany fotoana zany ny fitaovam-piadiny ny saoly sy reto zanaky israely niaraka tamin'reto de azo verina hoe fitaovam-piadina raitra de raitra satria de misy firenena zany mba tsy tenenantsika eo malagasy na iza misy firenena ny lozany israely any hoany amy 2 arivo taona any zany hoe mety any amy 2 arivo taona voatratra ny fandrosony ny israely raha ohatra tsy mihetsika mihitsy ny israely raha tsy mihetsika mihitsy izy eo amin'ny resaka fatakarana any amin'ny atido sy ny resaka teknôlôjia de any amy 2 arivo taona any hoany voatratra raha ohatra izy zany ka mijanona fotsiny eo dikan'izay zany a efa lasa lavitra be ny fahalalan'reto zanak'israely eto na de ara-pitaovam-piadina azy ka am'zany vanim-potoana zany ireo nefa no niaraka tamin'ny saoly mpanjaka de rehefa niaraka tamin'ny saoly mpanjaka reo hitady any davida tamin'io zany a niala tao am'le baterie fiarovana le atao hoe anjedy any atsimonosy moa misy hoe ejeda fa tetonay zany a enjedy dia niala tao davida de tao anefitra niodikodina tao anefitra tao izy de nitadiavina tao ny zavatra nitsanga nefa de zao samy tafatsofoka tao anjo tao izy anakoroa ary davida ny tonga aloha fa nataon'andriamanitra manjambena ny masony saoly sy ny miaramila 3 arivo tsy aiko hoe zomanahona koa moa zany fa de zongeza be mihitsy ary nahavariana de izao a teo kaiky ny davida mihitsy saoly nanana fitaovam-piadiny davida ary azo natao nanapaka ny tendany sy nanamborokany ny tamin'ny lefina ny kibony saoly mba ho faty fa tsy nataony davida anisan'ny tena verset mahafinaritra be ty pasteur ary isan'ny novozitsika eto eo am'le andininy fa enina manao hoe nefa no ny efa vitsy zany de namelany davida nieritreri no nanapahany sisiny kapotony saoly ka hoy izy tamin'ny olony sanatria amiko eo anatrihan'ny jehova raha anao zany zavatra zany amin'ny tompoko izay voahotry jehova aho ka nintsy santanako aminy fa voahotry jehova izy davida tompoko de nametraka ny saoly mpanjaka foana mbola voahosotry jehova andriamanitra ny mahalala ny tantara misy any saoly satria andriamanitra mihitsy ny efa nalala ny fanahy masina fa i davida kosa amin'ny mahampanompon'andriamanitra manam-pahalalana azy mahalala soratra masina de nametraka hoe voahosotry jehova ty ka tsy tokony okitiako eo pasteur no hitako hoe zavatra anakiray a hozarentsika am'reto mpino sy reto vahoaka zay mandrean'ity fandarana ity ny kristianina anakiray manomboka matotra ara-panahy roso anatin'le famatorana ara-panahy ka andrainy anjara fahasoavana sy ny andrainy anjara aloha vozy le loha hevitra hoentsika amin'ny 28 septembre etsy mamasina de ireo kristianina mahay manaja mpanompon'andriamanitra mahay manaja mpanompon'andriamanitra tsy maniratsira na mpanompon'andriamanitra manao ahoana izy na manao ahoana fotom-pampianarany tsy hoe tsy mitovy aminao akory ny fotom-pampianarany de tsiratsirainao le olona mety efa nialan'ny mety efa nialan'ny fanan'andriamanitra ihany ko sy takan'ny saoly fa tsy tokony maniratsira azy fa ny eto zany no mipetraka foana le hoe fanajana ny olom-ba ositra paster na izy io mpanompon'andriamanitra io de mipetraka foana ny maray aman-dreny ara-panazy na ny elan'ny fanany jehova azy zay tsara mariana tsara pasteur indrindraindrindra moa indrindrandrindra fa mpanompon'andriamanitra mbola manana ny osotr'andriamanitra io manana ny fanan'andriamanitra ao anatiny io manana ny herin'andriamanitra ao anatiny io ny olona anakiray miroso anatin'le fahamatorana pasteur ara-panahy ka andray anjara fahasoavany eo anatrehan'andriamanitra de reny olona mahay manaja mpanompon'andriamanitra reny ary zay no tenenantsika foana le hoe andrandray ianao mbola mety tsy resy lahatra am'izao fampianarana zao mety tsy resy lahatra ianao mivavaka amina fiangonana anakiray indrindrandrindra moa fiangonana zandra ny tahaka an'izao de be lehibe ndrandray ny maniratsira hoe fangoronam-boly io sekta mampidi dozy io ry zalahy reo ry any zaosy be de be fa nanalaina vari io de za de miteny foana hoe
aleo foana manajatena aloha de mipetraka aloha raha mbola tsy resy lahatra miainy fotsiny de afaka manakina tsotsotra fotsiny eo fa le miteny ratsy ny fanay masina na miteny ratsy olomba ositra andriamanitra anankiray raha andriamanitra marina nanositra ny olona io raha andriamanitra naniraka an'io de ahitana loza eo anatrehan'andriamanitra ary zereo tsara ny pastera fa be lehibe ny kristianina tratrana blokazy na mibabaka ty amin'ny fiangonana zany na ny fiangonana zokony be dehibe ny tratrana blokazy am'izao fotoana zao de ohatrany hoe andriamanitra ny tsy mamaly vavaka inona ozy ianao no mahatonga an'io le pasteur na le mpitora fivavahana ao anatin'le fiangonana mampianatra an'le mpino ankahala ny hafa de miteny manao hoe ato amitsika ihany zao raha vo tsy ato amitsika de zao de lasa mifankahala le kristianina de le mpino anatin'le fiangonana manaratsy an'le pasteur hafa anitra ny fitenena n'lay mpino anefa sy fanaratsiana na mpanompon'andriamanitra hafa de mampidy ny tanan'andriamanitra satria tsy ianao no nanositra ny olona nosoran'andriamanitra io fa andriamanitra n nanositra an'io de avy eo mitaraina le olona manao hoe tratrana blokazy zay efa nivavaka tary zay efa tratrana blokazy vavaka tanitety fiangonana roapolo zay fa tsy hitanay zay marina mba tonga aty amin'ny toerana ohatran'izao ndray zay fa mbola tsy hitana ihany zay mangirana ny antony de zao nisy fampianarana voarainao anaratsy mpanompon'andriamanitra na ankolaka na mivantana ary zany na tonga an'andriamanitra nanidiny tanany nanidiny varavarany fahasoavana nanidiny robinet sy ny kanal rehetrarehetra ikorina ny fahasoavan'andriamanitra ny din'andriamanitra vokatry le hoe fanendrena mpanompon'andriamanitra anankiray na fanaovana tsinitsinona fiangonan'andriamanitra anankiray fanaovana tsinitsinona fiangonan'andriamanitra anankiray zay natsangan'andriamanitra hoe andriamanitra nanangana azy kanefa dia mety hoe atao tsinitsinona dia za de miteny ozy aho hoe zavadozy zany eo anatrehan'andriamanitra pasteur Alvarez zava-dehibe de zava-dehibe zay nambaranao teo zay pasteur tovona rivotra marivona iverenao kely le zavatra nytenenao tamin'ny voalohany hoe kristianina matotra tonga amin'ny famatorana dia afaka mandova an'andriamanitra misy zavatra telo no nomen'andriamanitra tsika pasteur zavatra telo zay voalazan'ny baiboly fa alohany idirako zay zavatra telo zay dia mba hijery hoe satria nahoana tokoa ary no mpantova ato amin'ny romanina toko vavalo pasteur romanina toko vavalo andininy fahenina amby folo fa 10 fa kikotra faefatra amby folo mihitsy ary satria tena mamy be le teny zany mamy ary eny fanahanao hoe tena mety am'le fanahanao mihitsy le satria mifamarinana romanina toko vavalo andininy faefatra amby folo vakiko fa izay zay tarian'ny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra ianao zany ianao zany tsy afaka nanaraka an'ity fandaran'ity zany ianao hoe raha tsisy fanan'andriamanitra mitarika anao miprofa zanak'andriamanitra ianao de zao manaraka n'ity fandaran'ity ianao satria fanay masina no mampiteny mpanompony eto amin'ity toeran'ity de liny ianao satria avy amin'ny fanay masina inspiration tolotsaina fahendrena fitariana révélation avy any amin'ny fanay masina zavatra mba reto sy tarifan'andriamanitra zanak'andriamanitra de fa 10 fa tsy nandray fanampanadevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahiny zanaka natsangana zay etsotsika hoe aba raha io miova mihitsy zany hatramin'ny langasitsika 10 eno tsara zao mivolazany 10 ny fanahy de miara milaza amin'ny fanahy itsika fa zanak'andriamanitra isika zany ao anatsika zany le fanahy masina de miresaka am'le fanahy ato anatsika de io fanahy masina io miteny amin'ny fanahytsika hoe zanak'andriamanitra ny anao hoe tsy olombelona zany no mandresy lahatra anao fa ny fanahy masina mandresy lahatra anao de 10 ary raha zanaka de mpandova eny mpandova n'andriamanitra no mpiray lova amin'ny kristy raha miaramiaritra amintsika mpandova n'andriamanitra sady mpiray lova amin'ny kristy araka ny teninao teo pasteur asika de mamaky baiboly amin'ny karazam-pitenenana maro samihafa ary zay mahatsara ny mianatra hoe mila mianatra tenin'andriamanitra ianao satria raha ny tsy ampy fotsiny hoe tsara zava-dehibe ny mianatra tenin'andriamanitra amin'ny baiboly teny gasy fa raha ampiarinao amin'ny teny pirenena maro samihafa le izy dia mahazava aminao kokoa ny hevitry le teny zany mazay afaka manana fahefana am'zany moa fa tsy afaka manana fahefana am'zany de misy an'izao fampianarana zao dikan'io teny io amin'ny teny frantsay na teny anglisy na teny pirenena hafa zany hoe mpiara-mandova amin'ny kristy tsy hoe cohéritier tsy hoe cohéritier na hoe mizara lova amin'ny kristy hoe any jesosy kristy ny 80% de anao ny 20% ohatrandreny olona efa manana acte de notorité eny amin'ny commune ndray moa de mahita tsara hoe misy nandova zany ny ray aman-dreny zanaka de hoe mandova ny ray tapo de le lovo zany
de zaraina hoe any lamato ny 60% any laevo ny 30% an'le faralany 10% satria mbola tsy manambady de ohatraohatra zay fa tsy ohatran'zay zavatra tian'andriamanitra ambara am'le mpiara-madova am' Kristy pasteur fa nydikina hoe mpiara-madova am' Kristy de hoe zay rehetra ny Kristy de anao 100% ny Kristy 100% anao zany le izy zay zany zavatra ambara hoe mpandovan'andriamanitra zany zay le miara-madova am' Kristy izany ka ny lova moa zany dia tsy am'izao fiainan'izao ihany tsy ny lanitra am'izao fiainan'izao ihany fa ny am'y fiainana ho avy rehetrarehetra zay tsy hita pesipesienina tsy hita lany la vakina bokon'ny salama de hoe tsy hita lany ny arenan'andriamanitra tsy mety lany tsy mety lany ary tsy voatanisa ozy le mpitondra fanjakana karaha zay pastera hoe raha mbola voatanisanao ny vola eo ampelantananao miditra aminao de mbola tsy manan-kareny ianao zay ozy le mpitondra fanjakana karaha zay efa tsy mitondra tsy moa zany zay de ohatra zay koa ny an'andriamanitra io tsy voatanisa tsy voatanisa ny arena tsy tapesipesienina ao amin'andriamanitra zany ny lovantsika zany lovantsika misy zavatra telo men'andriamanitra atsika pasteur zay mifandray am'ty lesone ty eto davida de niezaka nanamary tena pasteur hoe zany ry mpanjaka saoly tsy nanisy ratsy anao hoe zany hoe tsy nieritreritra ratsy anisy ratsy anao ry mpanjaka saoly pirofony zany a itraika ny vonoky anao nefa tsy nyvonoky anao tokony marina eo anatrehanao satria raha afaka raha nisy ratsy anao a ary teo ampelantanako mihitsy na inao raha nitapaka ny lohanao de tapaka ny lohanao fa tsy nieritrerity anisy ratsy anao a na am'izao na tamin'ny teo aloha tsy nieritrerity ny anonga-panjakany zany a satria nieritreritinao anonga-panjakana tsy nieritrerity ny ikomo zany a tsy nieritrerity ny ananasain-dratsy taminao zany ary saoly mpanjaka niezaka nanamarina ny tena ny davida fa saingy tsy namarina azy zany pasteur tsy namarina azy zany fa mahatonga atsika eo marina pasteur de andriamanitra ny manamarina atsika zay le izy zavatra telo nomen'andriamanitra atsika pasteur voalohany de hoe fa toy izao no tiavan'andriamanitra azy zao tontolo zao nomeny ny zanan'lahy tokana mahatsovy zay rehetra mino azy fa nanafena mandrakzay na nomen'andriamanitra zay zanan'lahy tokana zay zavatra voalohany nomen'andriamanitra atsika zany a de jesosy kristy tompo faharoany zavatra nomen'andriamanitra atsika de zao fiainana mandrakzay atao amin'ny romanina toko fahaenina pasteur andiny fatelo amby folo a vaky toy izao andiny fatelo amborapolo vaky toy izao romanina toko fahaenina andiny fatelo amborapolo hoe fa fahafatesana ny tambony ota ary fiainana mandrakzay no fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra am' jesosy kristy tompo zany hoe tsy jesosy kristy tompo ihany mena atsika fa nomeny fiainana mandrakzay koa tsika ary zany fiainana mandrakzay zany tsy hoe aorina fahafatesana vao miasa ny fiainana mandrakzay fa amitsika miteny ianao miteny ianao manaraka nyty fandaranty am'izao fotoana zao manaiky zany fampianarana zany ianao de misy fiainana mandrakzay tongany aminao satria le tenin'andriamanitra fanasy fiainana tongany aminao raisinao iainanao inonao ekenao fa marina de tongany aminao le fiainana mandrakzay ka na ohatra tsy mbola sy tongany am'raha oalanitra ny tompo ka lasa melolalina ianao de zao na maty ianao na velona de ao mitombo foana mitombo velona foana ny fananao makany an-danitra ianao le fiainana mandrakzay tsy miandry fahafatesana vao raisinao fa am'izao fotoana zao indrindra no raisinao zany fiainana mandrakzay zany rehefa miny filazantsara ianao de manana fiainana mandrakzay ao anatinao fiainana tsy horava mihitsy fiainana tsy hopotika mihitsy a fa le fiainan'andriamanitra no atao ao anatinao fa telo a dia zava-dehibe de hoe fanamarinan'andriamanitra pasteur i davida niezaka nanamarina ny tenany teto niezaka nanamarina ny tenany hoe be de hoe zao zavatra tsara nataoko zao zavatra tsara nataoko tsy ny fanamarinanao ny tenanao no mahamarina anao fa zavatra mety overiko fa marina ne pasteur mety tsy marina aminao e mety tsy marina amin'ny hafa ary zavatra marina amin'ny hafa mety tsy marina amiko fa ny fahamarinana tena izy de tenin'andriamanitra ny fahamarinana tenin'andriamanitra tena fahamarinana zay le tena fa ohatra zao any amin'ny ohatra zao pasteur ohatra le ohatra anakiray ohatra hoe any amina any eto mina eto Madagasikara azy any amin'ny toerakafa rehefa misy fahoriana de akanjo fotony tsy maintsy anaovana satria zay fahamarinana fa amin'ny toerakafa ndray akanjo mainty tsy maintsy anaovana nefa le ary am'le tsy maintsy manao akanjo mainty rehefa misy fahoriana dia afafa be raha manao akanjo fotsy mety samy marina ela izy fa samy marina am'le olona fa le voalaza amin'ny baiboly no marina le voalaza amin'ny baiboly marina hoe andriamanitra no manana fahamarinana azo antoka indrindra vérité absolue fahamarinana tanteraka fahamarinana tsy azo dikevitra ny tenin'andriamanitra voalaza amin'ny baiboly ka tsy ny fanamarinako ny tenako mety anao ka mety manamarina ny tenanao hoe ny dadabe anay aneka pasteur e mamanay koa mbola mpiandry noho zany a za dia nitaizana atao anaty finoana kristiana tsisy fahotana nataoko na de kely aza noho zany tsy tokony hibebaka tsy tokony atao batisa
raha fijerinao manokana de zay famarinana fa ny tenin'andriamanitra inona marina ozy ny tenin'andriamanitra hoe samy fananota avokoa izy rehetra ka tsisy manana voninahitryandriamanitra ao aminy fa zay rehetra manatona azy ozy ny tompo de tsisy olaviko na de ray azy amakresy aty amiko ianareo zay miasa fatra sy mavezitetana fa zany amianareo fitsarana ny fanamarinana avy amin'andriamanitra ihany ny famarinana azo antoka indrindra ny famarinana tanteraka indrindra de fanamarinana avy amin'andriamanitra ka raha mezaky ny anamarina ny tenanao ianao fa marina de aza mandrefy ny fahamarinanao amy fahamarinanao amy fahamarinan'ny hafa na fahamarinanao amy fahamarinan'ny tenanao fa refeso ny fahamarinanao amy fahamarinan'andriamanitra ary fahamarinan'andriamanitra zay de zay voalazany teniny ka noho zany ny davida mezaky nanamary teny fa tsy namarina azy zany tsy namarina azy zany ozy ny ten'andriamanitra any amin'ny romanina toko fahavalo any pastera hoe izy no hiampangan'ny olombafidin'andriamanitra andriamanitra ny manamarina azy izy no hiampanga kristiny efa maty sady efa nitsangana tamin'ny maty andriamanitra ny manamarina na de tsy marina azy ianao na de eo aza fahamarinanao ka min'ny filazantsany ianao de amarin'andriamanitra maimaimpona ianao mamiaiky ny fahotantsika isika de mahatoko sy marin'andriamanitra manadio atsika ary manafaka atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra jona voalohany toko voalohany andiny faharoa amisy zay ten'andriamanitra zay manafaka atsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra ny rano jesosy kristy tompo ka ny fahamarinanao zany aza mezaky ny anamary tena amin'ny hafa ianao fa ao amin'ny tompo ankatoavy ny ten'andriamanitra ekeo ny filazantsara de afaka manamarina anao andriamanitra fa ninina fanamarina tenany davida de tsy namarina azy izay pasteur marina zay pasteur Alvarez Samuel voalohany toko efatra amby roapolo tsika io misy zavatra ohatran'izao eto i davida de tena olo ny fahasoavana ary nametraka modely ho atsika taranaka ty aorina ny amin'ny fikolokolonana zay fahasoavan'andriamanitra ao anaty zay zao mantsy ny any zavatra tsapako pasteur Alvarez na de mitovy aza nytony-bavaka atao hoe taio a tompo de tsy mitovy ny fitahina raisin'ny olo le ho anatrehan'andriamanitra tsy mitovy samy mivavaka zao hoe taio a tompo na ohatra misy olona mangataka fahasalamana sy trano a tompo na mangatabola sa mangatabola ohatra hoe 5 millions de francs misy olona anakoroa mangataka 5 millions de francs samy tonga eo anatrehan'andriamanitra reo vavaka reo fa misy tonga malaky fa misy mety afaka 10 taona vao tonga na afaka 5 taona vao tonga na mety tsy ho tonga mihitsy ary davida nahalalana zay fahalalana sy fahatakarana zay inona le toe-pony davida i davida de lehilahy madio am-po faharoa tsy tia mamaly faty i davida de tia mamela heloko na de ny olona tsy azo avela heloko atsony azy eritrereto hoe saoly zany eny tsy tokony ho avela heloko paster olona amono anao zao ve de tsy hovononao saoly eny mbola pira lavitra anao reny le dalo hitanao le mpamakitrano reny le tsy mitsitsy reny mbola isaoly tena dalo tena mpanenjika mihitsy efa mandositra le le mbola enjehana ihany ary efa niampita firenena tany gata tany filistiny davida fa mbola eny enjehany ihany ary zay olona rehetrarehetra napetrano an davida nampalahelo mihitsy nandinika an'le mpisorona sy mpaminany aemileka 70 ny ray maty no vonoany saoly tao anatin'ny fotoana vitsymonja saoly zany de tokony olo vonona mihitsy saoly fa i davida namela heloko ny olona tsy azo avela heloko zany ny toe-pony ty davida ty mbola pila lavitra no barina basy i barabasy sy reo le izavy reo le olona ratsy toetra rehetrarehetra atao anatin'ny baiboly hitanao ngambo reny le jiolahy reny le tsika rehefa le mahatratra jiolahy dia tifiry ny polisy de rehefa mba manokatra ianao amin'ireny Facebook reny de misy le commentaire eo zany dia misy moa le miteny manao hoe tsara mihitsy ny ataon'ny mpitalo filaminana ao ndray misy miteny manao hoe tsy tokony atao an'izao kosa izy samy manana ny fomba fijeriny ny olona zany samy manana ny fomba fijeriny tsika tsy de ilaza hoe inany mety tsy mety am'ireny fa ny samy manana ny ndraiky ny kono rehetrarehetra fa teo amin'ny toeran'ny davida zany de hoe namela heloko i davida na de saoly azy fahavalo faratampony ny tena marina de hoe olom-ba ositry jehovah ny nametrahany davida ny saoly fa ny marina fahavalo ihany ko saoly davida na de mbola atao hoe
taty amin'ny androny mbola tsy nahita ny taty amin'ny androny filazantsara azy de fa nahalala n'le tenin'andriamanitra manao hoe mamela ny eloko ay tahaka ny namelana izay meloko taminay dony mba mankandala-tsoratra masina tsika ato amin'ny ina novaka itsika be dehibe fa ny tiano akaiky indrindra Matthieu toko fadimy eo amin'ny andininy fa telo amby roapolo manao hoe ary am'izany raha mitondra fanatitra eo amin'ny altara ianao ary eo mahatsiary fandralanao manana lahelo aminao dia avelao eo anoloan'ny altara nyfanatitrao ka mandeha nataovy izay havananao amin'ny rahalanao ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitrao dia ato amin'ny filazantsara ny liko atoko faraky amby folo de misy andalatsoratra masina ihany koa mitovitovy am'izay manao hoe ny andininy faefatra manao hoe ary mamela ny eloko ay fa izay kosa mamela zay rehetra meloko aminay averiko ndre mandeha ary mamela ny eloko ay fa zay kosa mamela zay rehetra meloko aminay jereo tsara pasteur ny mpanompon'andriamanitra anankiray ndresaka ianao teo le hoe tsy hoe cohérité izy teo cohérence ozy miteny anglisy zany hoe tsy mizara an'le fahefana zany na tsy mizara an'le lova tsy mpizara lova zay le dikany fa tena mpandova ohatra hoe nanana trano le ray aman-dreny anankiray de rehefa tseotsony le ray aman-dreny de menan'le zanaka complet le izy tsy zay ve le izy ohatraohatran'zay le izy de ny fomba entina mandova zany pasteur ato amin'andriamanitra ny fomba entina mandray an'izay anjara fahasoavana zay eo anatrehan'andriamanitra de miankina am'ilay toepon'le olona miankina am'ilay fahadiovam-pon'le olona miankina am'lay fihetsika le olona zay no mahatonga ana miteny teo hoe raha misy olona anankiroa miara-mivavaka eo samy maka ny antenibohitra na samy eo am-piangonana mitovy ny fiangonana mitovy ny pastera mitory ny tenin'andriamanitra mitovy ny alleloia amen mitovy ny valopona mpafolokorena sy ny fanatitra nefa tsy mitovy ny fitahina raisina nefa samy zanak'andriamanitra zao de resaka any amin'ny fo io paster resaka toepo ty resaka davida ty hoe naninona isôla eny teto mbola natanjaka ny fitondrany fa davida mbola tsy nanjaka fa jerenao tsara resaka lay toepo tsy tia mamaly faty tsy misy resaka vengeance zany mahay mamela heloko tsy mitahiry lolopo tsy mitahiry fatezerana mahay mamela heloko ny olona tsy azo avela heloko de davida niakatra tsy kelikely sôly ndray tsy zay sôly sady manao vengeance mamaly faty ary tsy tia fisolotan'ny hafa zay te isondrotra noho izy de petahana de sôly ny aniena le pouvoir atao aminy niala le osotra atao aminy nanomboka tsy nahita valim-bavaka fa davida kosa niantahin'andriamanitra niantahin'andriamanitra zay lolo hevitra lehibe hoe tsika eo mamasina io hoe kristianina matotra ara-panahy manomboka mandray ny anjara lovana zany hoe raha am'izao fotoana zao ianao mpanompon'andriamanitra ianao mety manana ny doctrinanao manokana ianao nefa ny anatin'ny fonao any tena ratsy mihitsy any anatin'ny fonao de miteny anao hoe tena manombo mangataka amin'andriamanitra mba iovy zany toepo zany jesosy de nampianatra ao amin'ny filazantsara Matthieu toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahatelo manao hoe raha tsy miova tahaka ny zaza ianareo de tsy mahazo mandova ny fanjakan'andriamanitra raha tsy miova zany hoe misy fiovana zay le resantsika hoe conversion ny conversion de ty anatin'ny fosiny saina ty pasteur raha tsy miova lay olona ka miala daholo ro toetra nrehetrarehetra eo de tsy afaka ndray an'lay fahasoavana avy amin'andriamanitra mihitsy lay olona pasteur Alvarez ary izy moa ny afaka anova jesosy rery any raha tsy mivavaka ny olona tsy afaka anova jereo davida ane tsy hoe niova fotsiny tam'izao hoe tonga teto ambony tany de tsara toetra be davida de lasa mpanompon'andriamanitra be davida fa ny 95% salamy de davida nanoratra azy de jereo fa miresaka famelan-keliko izy ao miresaka fahasambarana izy ao miresaka momba ny hoe zao ny didy sy ny fitsipika zao za raha tokony ho atao ato anatin'ny baiboly ny solata salamy ny solatan'ny davida zany pasteur ary dia manaraka fotsiny tsika ty aorina ty mba misy andalatsoratra masina vakio kely ane le eo am'le andalatsoratra masina teo hoe mahatonga saina tena mahatonga saina le izy hoe tena zany marina rangano toetra am'ty ty davida ty samoel voalohany toko faevatra amby roapolo de ozy izy eo amin'ny andininy fahafolo ngamany anyboko azy hoe ary davida tamin'ny sôly nahoana ianao no maka ny vavan'olona hoe iro davida mitady anisy ratsy ianao
indro hitan'ny masonao androany nanolorany jeovanao eo an-tanako tao anjoy ary nisy nylaza hevitra aminonanao saingy niantra anao ny masoko ka hoy zao tsy hanindritra ny tanako amin'ny tompoko fa voahotry jehova izy ary kory kaky mbola nataony kaky mbola najainy ihany ndikany hoe kaky io de hoe dada na hoe papa zay fomba fijeany tsy fa amin'ny teny malagasy zany dika zay de hoe kaky hoe ory kaky eo jereo de jereo ange ny sisiny kapotinao ety tanako fa raha nanapaka ny sisiny kapotinao aho fa tsy nahafaty anao de izao ka fantaro fa tsy misy faratsinana fahadisona ny tanako ary tsy nanota taminao aho nefa kosa ianao miaza ny haiko mba hahafaty aho jereo tsara pasteur teo ampelantanany davida mihitsy ny ainy saoly fa tsy nanao zay hahafaty any saoly izy ary nisy tamin'ireo miaramila ny davida reo satria mba manana miaramila kosa izy tam'zany mba manana miaramila izy misy an'ireo olona nanaraka azy rehefa mba manana kosa izy hoe mba manana olona mba mpiaro azy kosa izy de zao saika tonga de hoe fitaoralahy tena tratry ty olo lefa ohatra n'zao mbola be vava ihany ty mbola miaza ny haiko fitaony momba an'io fa saingy zao davida olon'andriamanitra nanana ny fanan'andriamanitra nitandrina mihitsy izy pasteur mba tsy ena le fahasoavan'andriamanitra tao anatiny za miteny aminao fa raha vonoany saoly mipetraka teo amin'ny toerana foana izy fa teo anatren'andriamanitra nisy tantara ratsy momba an'ity davida ty ho an'andriamanitra voninahitra pasteur alvaresy mamariparantsika momba zay davida toetra ny davida zay pasteur de zao tsaroany davida tsara hoe le ositra nanosorany samuel anazy pasteur ary ny olona nanositra ny davida de tsy izy akory fa samuel ihany zany hoe olona anankiray nanositra ny davida samuel ka amin'ny fotoana davida mamono ny saoly de le ositra tao amin'ny tany amin'ny samuel nanositra ny saoly mihitsy no nitoeriny zany hoe lasa nanohatra n'le onction tatao anatiny izy lasa miteny ratsy ny fanahy masina tao anatiny amin'ny fotoana izy naniratsira nanevateva de ty mpanompon'andriamanitra ty ary marina le tena tamin'ny voalohany mila fitandremana ny resaka tao amina mpanompon'andriamanitra na fanaratsiana na fanapitehana olona anankiray satria tadio fa fanahy masina nanositra atsika tsiraray avy eo fanahy masina ka amin'ny fotoana ianao mety manohatra olona anankiray de tsy le olona toerinao no toerinao fa le fanahy masina nanositra n'le olona zay iverinao fa mba nanositra anao ihany ko ary zay nitandremana tsara lesona no meny davida atsika mba afatsika afaka mandeha tsara pasteur amin'ny fanarahana tompo mihitsika fa nandray fahasoavana ny olona tsiraray avy tany tokantranontany ary vavakantsika am'izao fotoana zao vavakantsika mba mety misy olona tratrana fanenjena mafy mba pasteur am'izao fotoana zao ao anaty ady izy tahaka ny davida zay mba hoe misosotr'andriamanitra nefa ao anatina olana anaty ady mety mandalo olana ngamba nytokantranao na fahasalamanao na miasanao am'izao fotoana zao ivavaka aonao zay am'izao fotoana zao ary dahoary raha eo dia mivavaka manokana mandreto rahalasy anabavy reto zay mety ao anatin'ny fanenjena mafy mety tsy zavatra ratsy nataon'izy ireo de manahoana na ny amin'ny toeram-piasana na ny tokantrano na ny amin'ny fiarahamonina nataon'izy ireo fa mety tena nijoro tamin'ny sitrapon'andriamanitra mihitsy izy ireo fa saingy misy karazan'olona zay tsy ahotsy ahoana eo dia mitsapaka ho fahavalo anohatra anevateva andriamanitra ianao de efa nyteny manao hoe indro zany momba anareo mandrakariva mandra-patongany fataperana zao tontolo izao teny marin'andriamanitra izany teny famarinana zany ary amarinanao moa fiainany tsiraray avy koa dia za tompo dia mangataka ny fahasoavanao irotsaka be de be ao anatin'izao rahalasy anabavy zao ary za de manonona fandresena araka ny ten'andriamanitra milaza manao hoe am'izany rehetra rehetra zany dia manoatra no mipandresitsika amin'le lalan'lay tiatsika sa de manonona fandresena ho anao manokana amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo fahasalamana fandresena fisandratana ho anao amin'ny alalan'ny rany jesosy noho ny amin'ny rany jesosy dia andray an'izany fandresena sy fisandratana ary fahasalamana zany ianao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo voninahitra tompo de anao rereny amen amen fanampanazavana kely pasteur araka zany ten'andriamanitra zany dia ny sabotsy fa 24 ny volana septambra amin'ny sivoramaraina dia tsy amin'ny stade municipal etsy Mahamasina tsika nany hoe Kianjabe Mahamasina moa zany fahafantarantsika azy anatanteraka fiombonam-bavaka lehibe arahana fitoriana filazantsara zay anasana ny malagasy iray manontolo io fitoriana filazantsara io dia nampitoraina lohateny manao hoe miditra ao anatin'ny fahamatorana ara-panahy ary mandray ny anjara fahasoavana na mandray ny anjara lova avy amin'Andriamanitra izany arak'izany tenin'Andriamanitra zany dia tsy de misy resaka hoe fiangonana loatra
tsy mety de misy resaka fiangonana loatra hoe zaona izao tsy any amin'le fifanaratsiana ntsony ny zava-dehibe fa tena hoe ndao hitorony marina ndao hitorony sitrapon'andriamanitra ndao ravana roany eto Madagasikara ny fanaratsa ny fanamaloto ny fanamamitaka dia aleo tena ny filazantsara marina ny toriana tsika kristianina de sambatra ny men'andriamanitra nyity baiboly ity araka ny tenin'ny salamo nataon'ny Davida manao hoe fanily ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao Jehova o dia zava-dehibe indrindra ny mahalala ny tenin'andriamanitra sy ny sitrapon'andriamanitra an'olo-tsaina sy an'olo lalana antsika amin'ny direction zay tokony hitondratsika ny fiainantsika ka mboary ny fandaram-potoanantsika amin'io fotoana io a izany mazava ho azy moa zany paster fa dia isy ny hira fiderana isy ny zava-maneno a isy a ny ndraindray mety misy olona miteny manao hoe misy rakitra ve misy rakitra misy vafolo-karena satria fitombavaka no atao dia tsy voatery koa nefa ianao manao an'izany tsy voatery ianao an'izany fa ho an'ireo zay efa mahalala tsarany amin'izany de tsy mety mihitsy raha tsy manao an'izany de misy foana ny rakitra na ny fanatitra ozytsika rehefa eny amin'io toerana io satria Jesosy nomena voninahitra ary tenin'andriamanitra zany rehetrarehetra zany isy vavaka tena isy vavaka ho an'ny marary zay de tsy miteny anao hoe sitrana zato isan-jato ny olona ho tonga eny fandray fanasitranana ny olona ho tonga eny raha mino ianao zay mitenin'andriamanitra de ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra ka dia manasanao ho tonga amin'ny fotoana io mety hoe marary ianao mety misy olana manokana tena tsy hainao mihitsy ny mamazy reny ny tena ilana an'andriamanitra reny nefa mety tsy zay koa ny toerana misy ianao fa olona salama tsara ianao tahin'andriamanitra ianao misosa tsara ny fiainanao de ny akamaroan'ny fotoanao zato isan-jato ny fotoana de fanomezam-boninahitra an'andriamanitra araka mitenin'ny soratra masina iny zay nosoratany Davida foana manao hoe misaorany Jehova ary fanahiko ary misy adinonao ny fitahiny rehetra de ozy izy manao hoe izay mamela ny heliko rehetra ary zay manasitrany any aretinao rehetra fitahina ho antsika ny mahalala an'izany sabotsy fa 24 ny volana septambra amin'ny 7 maraina etsy amin'ny kianjaben'ny mamasina samy ho tain'andriamanitra daholo tompoko mahereza daholy tain'andriamanitra tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny araina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tompo saina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko